miarahaba tompoko moiza andrem-bovonjo no anarako ary fifaliana ho aho sady o rasiko voninahitra raha teo ny misolotena ireo namako rehetra ao amin'ny chorale la cœur de lille manonona ny fiadanan'ny tompo ao amintsika tsirairay avy tao anatin'ny fotoana vitsivitsy izay dia tena nandalo zavatsarotra ity planeta tany izay nisy atsika ity tsy vitany hoe mesy sarotra fotsiny fiainana fa tena hita miaratsy andro manala ny hain'izany daholo na ny mpitondra fanjakana na ny vahoaka entana na ny manam-pahaizana na ry tsy nandia fianarana na ny manan-karena na ny ory fadiranovana na ny mahay na ny tsy mahay na ny lahy na ny vavy na ny lehibe na ny kely samy nahatsapa fa mandeha ho amin'ny faratsiana mihitsy ny ankabeazany fiainantsika zarak'olombelona kehitriny ary ao anatin'izany faratsiana izany dia mahatonga fanontaniana mipetraka ao an-domana hoe mba manahoana ny hoavy nyity planeta tany izay misy atsika ity mba manahoana ny hoavytsika zanak'olombelona miaina eto amin'ity tany ity sarotra ny mamaly izany raha maha-olombelona voafetratsika fa tianay ny sintona anareo amin'ity rakikiry raha anareo amin'ny chorale la cœur de lille ity tianay ny sintona ny sainareo handray vahaolana sy ahafantatra fa misy lalana ahafahana mivoaka ho amin'ny fandresena ny tenin'Andriamanitra no milaza izany koa andeha ary anaraka izao rakikiry izao hatramin'ny farany dia ahazo ny fandresena isika satria avy amin'Andriamanitra ny vahaolana Now you are the truth. Kufihi si ampi life.
fitiavanao zay tsy mba sasatra manatona isan'andro Jesu misaotranao fanambaditra efa nandao de injala fity matrany pani miantsoa Jesu misaotranao fatsapako ilay fitiavanao zay tsy mba sasatra manatona isan'andro Jesu misaotranao fanambaditra efa nandao de injala fity matrany pani miantsoa Silavina melikufati Silavina nikechakurai Nefata diavina Tesopi yauta Tesopa mera Tesopa mundi Fialauna nakaki Arikuna naki Tesopiam, tesotsimuva, yanamuralina, aritukina, iarubidi. Kujeso, fitiavana, mandakiza, Nirakunu Naturu chumba hamunzenana Kuzeso Fitiavana Mandakiza Noliti avaku Nirakunu Naturu chumba hamunzenana Jesu misautanao fatsapako ilay fitiavanao zay tsy mba sasatra manatona isan'andro Misaotranao fanambaditra efa nandao de injara fity antrany pani miantsoa tadidio fa naty atsika loatra azy Jesosy de tsy afaka miaraka amin'ny fahotana kosa izy zao nefa no voalaza ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andiny fahavalo raha hoy isika tsy manana ota isika de mamita tena ary marina tsy ao anatintsika tsy laozanota ny fiainantsika koa ny atao voalohany indrindra de miaikeloka ary avy eo mibebaka marina eo anatrehany raha izany mantsy no ataontsika dia izao no toy ny teny eo amin'ny andiny fasivy raha miaiky amin'ny fahotantsika isika de matoky sy marina izy ka mamela amin'ny fahotantsika sy manadeo atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra tena mamela Andriamanitra rehefa mibebaka marina isika toetra ny izany hoy ny voasoratra ao amin'ny Mika toko 7:20 iza no Andriamanitra tahaka anao izay mamela heloka sady mandalo ny fahadisony sy samylovany tsy mitana amin'ny fahatezerana mandrakizay fa tia famindrampo mpamindra fo Andriamanitra sady mpamela heloka efa nilalovan'i Davida zany toe-javatra zany nanoty Davida miaikeloka izy nefa ary mibebaka marina tena velan'Andriamanitra ny olona ka raha nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida izany dia mba ataony sy aminao kosa satria Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ilay Andriamanitsika taditio fa tsy ny ota vitanao ny olana fa ianao tsy mety mibebaka no tena olana koa andehanao tahaka ny Davida
miakiloka dia mibebaka marina. Sesosio andraninu ambaraku sinyambaca nididi pizaraniku kufataca fataca melu itu mau fatyabuku lutecara sinanggezataru civisio metone faminaku ritukucitu tukucitu sesosio andraninu ambaraku sinyambaca nididi pizaraniku kufataca fataca melu itu mau fatyabuku lutecara sinanggezataru civisio metone faminaku ritukucitu tukucitu fatacu sesone vijama besaraka lalaku karena sinetiwo dafaraka karena jam bisa ziramiture famakya sonda cuma filipe melu itu sisi faminaku luyanau deso pamuditu fantacciu fazimuraku nyana tokterakani dididi pizaraniku kamapi oapi janau desulu yang teraku anaknya yang milik teraku amununyu tanik puteraku siaveraku overaku fantacciu fazimuraku nyana tokterakani dididi pizaraniku kamapi oapi janau desulu yang teraku anaknya yang milik teraku amununyu tanik puteraku siaveraku overaku fantacciu sesone vijama besaraka lalaku karena sinetiwo dafaraka karena yang bisa ziramiture famakya sonda cuma filipe melu itu sisi faminaku luyanau deso pamuditu ny zanak'andriamanitra nefa dia anao tahaka ny davida amin'ny salamo 1:1 manao hoe arovy ao andriamanitra fa mialoka aminao. Mahatoky an' Jesosy Kristy izy ireo satria tsy fiarovana amin'ny lozana fotsiny Jesosy fa fiarovana mitoy mihitsy eo amin'ny fiainana manontolo. Ny tanan'i Kristy mantsy dia feno fahasoavana ary voninandrotraka fitahiana sy fiarovana mandrakizay ho an'ny zanatra. Tsy hita ho visafisainy zany fitahiana sy fiarovana zany satria Andriamanitra tsy voafetra izy. Izao ny voalaza ao amin'ny Joba 4:12. Hatoky ianao satria misy fanantenana, eny ijery manodidina anao ka andry tsy amin'ny aya. Izany ny toerana misy ny zanak'Andriamanitra
manoloana ny loza satria oampilatanany no ametrany izy ireo ny fiainany. Sachant qu'avec toi, point de malheur, de peine, de soucis, entre tes mains, Seigneur, je me sens en sécurité. Loin de ma vie, la peur et la terreur pendant ma traversée. Sanctifié, car je sais qu'entre tes mains, Seigneur, j'aurai la paix infinie, trésor de bonheur, soleil d'amour qui inonde ma vie. Misy ady atao tsy mijanona amin'ny fahotana eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Ady isan'andro ary ady tsy miato izany. Tsapan'ny apôstôly Paoly mihitsy izany toe-javatra izany ka hoy izy ao amin'ny bokin'ny Romanina 7:7-20 sy ny 1:20. Hoy izy hoe fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Koa hitako izao lalàna izao, raha tahanao ny marinao dia atao amin'ky ihany ny ratsy. Pahazo antsika koa io toe-javatra io. Ary eo amin'ny 9:20 aza dia izao ny tenen'ny apôstôly Paoly hoe indrisy olo mahantra aho, iza no nafakay amin'ny tena nyity fahafatesany ity. Mitady vonjy izy, iza no nafaka azy? Ny lalàna ve? Ny fieritrretana ve? Ny fahamendrem-piainana ve? Ny fiangonana misy azy ve? Tsy misy, tsy misy. So fa misy vaovao mahafaly eo amin'ny 9:20 manao hoe misaotra an'Andriamanitra aho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Ny vaovao mahafaly zany dia Jesosy Kristy, izy no manafaka. Hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Korintiana 2:17-20 fa isaorana ny Andriamanitra izay nanome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Izany no vaovao mahafaly. Na miady isan'andro sika amin'ny fahotana dia Jesosy Kristy no fandresentsika, izy no manafaka antsika.
Jesotsapako nilalangisukutalu nanizutrazadetsy manaharitra suafa nutominao mba handray siankato nilalanao nitondrao andanitra kufihino siampiro mba ifikitraminao nifijery aitsy mba ivadinanao findraindrayo manina nilalako tewalo nitadiuli naminao niraitsito findraindrayo manina nilalako tewalo nitadiuli naminao tsiankato fantatro fafafatesana hoay ny mifikitraminy lalandratsiko hoara natsoinao ry Jeso de tsy nanda ametrakeo aminao ny hoaviko siampiro mba ifikitraminao nifijery aitsy mba ivadinanao findraindrayo manina nilalako tewalo mitadiuli naminao liraitsito findraindrayo manina nilalako tewalo mitadiuli naminao tsiankato amin'ny maha olombelona voafetratsika dia sy mahalala ny ampitso isika izao mihitsy ny lazain'ny oapolo toko fito am'roapolo andininy voalohany aza mirehirehany amin'ny ampitso ianao fa na dia ny avoakany anio aza tsy fantatrao tsy fantatsika izay avoakany minitra vitsy rehefa avy eo ary izay no tsy azao naantoka ny hoavy izao anefa ny zavatra any amin'ny hoavy tsy azo antoka dia misy kosa ny tena azo antoka dia tsy ninona zany fa ny fiavian'i Kristy fanondrony am'rao lanitra sy ny fiainana mandrakizay izay arahana aminy azo antoka ireo na mbola any amin'ny hoavy azy izy mihitsy mantsy no laza tao amin'ny soratra masina manao hoe aza malahelo ny fonareo minoan'Andriamanitra ary minoa aikoany ary andeha amboatra fitoeranao anareo aho dia ho avy indray anka handray anareo any amiko ka izay toerako no toeranareo koa amin'izao toko 20 andiny voalohany sy ny fahatelo azo antoka izany fiverenan'i Jesosy ho akatsika izany azo antoka izany fiainana mandrakizay iarahantsika amin'izany andeha ary aoriny eo amin'ny azo antoka ny ho avintsika dia ho sambaritsika ho avy Jesosy amen. Viva o val e seu tipo eleção
zao no lazain'ny bokyny mpitoroteny zay tiana entina maranana izao rankikira zay nojerenareo sy noenonareo zao ao amin'ny bokyny mpitoroteny a toko 12 ka ny andininy fa 13 de misy an'izao teny zao vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany ary rehefa re zany rehetra zany de izao no farany teny Andriamanitra no ahatahory ary ny didiny no tandremo fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra tena tsara izany famarana mpitoroteny ny bokiny izany satria andiny milohan'ny farany amin'ny bokiny izany ary tena mandrisika tokoa hanao zavatra tsara rehefa nare zay rehetra nolazaina tany aloha ny antony mantonga azy manao an'ilay fanomezana torohevitra de satria zao ny voalaza andiny 520 farany hoe fa ny atao rehetra de hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra na soa na ratsy tsy maintsy handalo fitsarana izazo ianao tsy maintsy handalo amin'ilony fitsarana ny anarako mba hahafahana mandanja ny zavatra nataoko teto na ny soa na ny ratsy koa ny torohevitra tsara indrindra de ny matahotra n'Andriamanitra ary mitandrina ny didiny mandray an' Jesosy ho tomponao sy mpamonjy anao ka raha mandalo fitsarana azy any anaranao mety ho voahelika ianao no ny zavatra nataonao fa rehefa Kristy no antoka ao anao Kristy no piaro anao de azo antoka ny fandresena samy hotain'Andriamanitra isika rehetra amen aminao ny